androany aoka etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Etry ny nofo ahatakatra ny saina irehitra ny fanahy. Amen. Afaka mahazo ny toegnanao ianao. Be dia be ny kristianina nanan'Andriamanitra planina nefa tsy tafiditra, tsy tafatoetra amin'ilay toerana tokony hitoerany. Ny tena marina dia be ny kristianina miaina blocage. Fandroany ny tompo hiteny aminao dia isy blocage be dia be, isy olona eto misy blocage ny fiainany, ho afaka izy. Ary anisan'izany ianao, ho afaka amin'izay izy. Ny antsoina hoe blocage dia zavatra eo anoloan'ny fiainanao izay tsy afaka mihitsy. Ianao mahalala fa ianao dia olona nandray teny fikasana. Ianao mahalala fa misy anjara goavana tokony ho anjaranao, na anjara fanompona io, mialohan'ny volo. Averiko foana mialohan'ny volo, anjara fanompona. Misy anjara ara-panahy goavana be eo anoloanao fa ohatra misy blocage zany foana. Misy lova goavana be eo anoloanao fa tsy mety tafiditra mihitsy ianao. Ozy ianao efa ahoana ary. Hianatra ianao androany, ho ahitsy ianao androany, dia ho tafiditra amin'izay ianao. Za manonona fa manomboka amin'iny herinandro iny dia isy olona hanomboka ho tafiditra amin'ny anjara voatendriny amin'izay. Misy blocage hipoaka androany. Misy blocage hipoaka androany. Isy rindrina mirodana amin'izay ao ny fiainanao. Ataovy amenina amin'ny fonao rehetra. Amenna. Zaho mila olona mirehitra ara-panahy androany. Mila olona mangetaheta ako. Isaky ny tonga ty am-piangonana ianao dia mila olona mangetaheta. Aza tonga ty hipetraka fa tonga ava ty handray zavatra. Ny sarobidy amin'ny fiangonana, ny fiangonana dia toerana anankiray fanomezanao voninahitra an'Andriamanitra. Fa ao aorianan'izay koa, ny fiangonana dia toerana anankiray tena fandraisanao zavatra azo tsapahitanana hoentinao mody manova tantaram-piainana ray manontolo. Fa mila ianao mangetaheta. Ahoana ary mampiala blocage? Afaka amin'ny blocage amin'ny fiainana. Zay loha hevitra. Afaka amin'ny blocage. Amaky ny baibolitsika isika Josua 5:7-7. Misy zavatra manokana androany. Ohatry ny mahitanao efa lasa lavitra be zany ako. Lavitra be ara-panahy. Lasa lavitra be koa amin'ny fiainana. Ohatry mba mahafinaritra ny mieritreritra hoe eo tokotaninao mba misy tomobile roa mahafinaritra be mitazana azy. Dia ny taranaka aony taranaka mahafinaritra be daholo. Taranaka ambinina daholo, taranaka tahina daholo. Raha lasaka nabavy eo, samy nandalo ny Egyptany, fa tsy maintsy samy ho tonga amin'ny Kananany. Averiko samy nandalo ny Egypta no samy niainga tany Egypta, fa izao tsy maintsy tonga Kanana tsika rehetrarehetra. Ny Kanana voalohany dia ny lanitra. Za zany ninina tenentsika eto, na hiteny fitahiana ary ny anahy dia lanitra sy ny ara-panalo. Lanitra sy ara-panalo. Ary ny tiako kokoa ianao miorakoraka amina zava-panahy no miorakoraka amina zavatra ara-nofo. Amen. Ho avy ny fotoana. Ianao eo natoro-teny tsy tena tsy andrinao zay. Ohatrany efa miala an'izay le izy. Miala an'izay le teny manitsy. Ohatrany tsy tafapetraka izany ianao sy ianao. Mialana izy zany. Josua 5:7-7. Afaka amin'ny blocage. Andeha lavitra be tsika mihoatra ny zavatra eritreretinao androany. Lavitra be Ary noho ny teo akaikin'ny Jeriko Josua dia nanompo ny masony izy ka nijery. Ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka ny saba ny voatsoka dia teny an-tanany. Ary nanantona azy Josua ka nanao taminy hoe namanay va ianao sa namany fahavalonay? Dia hoy izy, tsia, fa izao dia komandiny miaramilan'i Jehovah ka tonga ty ankehitriny. Dia niakohaka tamin'ny tany Josua ka nanao taminy hoe inona no lazainao amin'ny mpanomponao, tompoko lahy? Dia hoy ilay komandiny miaramilan'i Jehovah tamin'ny Josua, esory amin'ny tongotrao ny kapanao, fa maso no tany izay hijanonanao io dia nataon'i Josua izany. Isy olona eto, anirahan'Andriamanitra ny anjeliny ane ianao.
enoy amin'izay ary ny afatra androana efa hiditra ny tany kanana efa tafiditra mihitsy moa Josoa enoy tsara zao efa tafiditra ny tany kanana Josoa satria efa tafampita Jordana izy dikan'izany efa ao an-kanana izy fa zao anefa na ao an-kanana ary izy dia tsy afaka nisitraka an'ilay fiainana be dia be satria maninona ny lalana voalohany tsy maintsy izorana dia tsy maintsy mandalo Jeriko izy zao ny fahamarinana raha vao tsy resiny Jeriko dia rava ny fiainan'izy mianakavy raha vao tsy resiny Jeriko satria maninona mandalo Jeriko zay vao mandalo an'ireo firenena rehetra ka afaka mandova Kanana ny tena marina zany efa ao an-Kanana izy fa tsy afaka mandova be dia be ny kristianina efa zanak'Andriamanitra ianao fa mbola tsy afaka nandova an'ilay tena fiainana be dia be avy amin'Andriamanitra misy olona mieritreritra manko hoe rehefa mivavaka dia milamina ho azy ny fiainana tsy ara-lasaka nabavy misy fotoana ary arakaraka ny vavanao vao maika io mikorotana vao maika io memafy raha mbola tsy tafiditra ianao any kanananao tsy tafiditra an'ilay Jeriko ianao mafy io izany samylaza hoe tena ohatra indraindray tsy mora ilay miaraka amin'Andriamanitra ny tian'ny olona rehetra dia tenena foana hoe mahafinaritra miaraka amin'Andriamanitra ny misy hira anankiray izay hoe mahafinaritra be miaraka amin'i Jesosy tsy diso ilay hira fa izao indraindray koa mamay be miaraka amin'i Jesosy mba tsy ampiverin-dalana anao ianao dia tsy maintsy ho mpandresy amin'ny farany tsy maintsy mpandresy ianao fa misy fotoana ianao tsy maintsy mandavoko ianao mandavo ny Jeriko ianao amen tonga ary izy ao amin'ny tany Kanana efa vonona amin'izay Josoa efa vonona Josoa ozy izy iainga andeha hitazana ny Jeriko aloha dia niakatra Jeriko niakatra Josoa nandeha rery rehefa tonga teo akaikin'ny Jeriko Josoa teo amin'ilay toerana hitazanany Jeriko nahita lehilahy anankiray bokina be izy teo anoloany hoy Josoa mantsy an'ilay lehilahy bokina be namanay ianao sa fahavalonay ny dikan'io dia izao raha fahavalonay ianao asiko ianao arovinoko ianao kanefa mba raiso tsaina neny alehibe an'izany hoe commande miaramilan'i Jehovah zany koavana ane zany koavana zany ary ny sabatra efa voatsoka teny an-tana le commande namanay ve ianao sa fahavalonay dia hoy lay anjely kalma kely tsara be le vonina iady fa tsy ampy le vonina niady ahoana tsara ny fahamarinana tokoa dia izao raha ohatra ka hiditra fotsiny Josoa tany Kanana ny Jeriko azo antoka fa tsy tafiditra tao izy tsy ho tafiditra ao nahoana natao satria maninona avo dia avo ny manda ary goavana dia goavana ny olona ao tsy vaky zany io dia ho lay anjely kalma aloha esory ny kapanao aloha dia ahoana tsara ozy izy dia aza miteny betsaka fo nahita an'iny Josoa tonga dia niankohaka izy dia nanome taridalana amin'izay le anjely eno tsara amin'izay ahoana ny fanalana blocage raha tianao ho afaka ny blocage eo amin'ny fiainanao zao ny fanombohana mialohan'ny Josoa toko 5 dia ny Josoa toko 4 ny zavatra nataon'ny Josoa tao aloha dia izao vao nanomboka dia noforaina ny lehilahy rehetra teo amin'ny Israely natao inona noforaina lehilahy rehetra teo amin'ny Israely lasaka nabavy lehilahy lehibe zany tonton Jari zany noforaina
fa zao le izy ka lasaka nabavy ny tena marina dia zao tsaroany Josoa ny fiaingana zanak'Israely daholo ireo olona rehetrarehetra ireo fa ny problema dia izao zanak'Israely mbola tsy vita fanekena tamin'i Jehovah tadidio fa ny fanekena zay ny fanaovan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia tsy maintsy forana ny olona aloha mariavy ianao rehefa nyteny tamin'ny Abrahama Andriamanitra hoe ny taranakao izy nomeko an'ity tany ity ny famantarana forana raha lasaka nabavy be dia be ny kristianina hiteny mahitsy be eto be dia be ny kristianina fa tsy ny kristianina rehetra no tafiditra amin'ny tany kananany reto ambonin'ny tany samy ho any an-danitra daholo na ny sahirana na ny mpanan-karena na ny tsy mahomby na ny mahomby fa mba tiako ianao karazan'ilay kristianina nahomby be teto ambonin'ny tany no makany an-danitra ianao rehefa aveo mba teneno hoe zahay hoe ianao le mahavita mamela lova ho an'ny taranaka fa zao ny fanombohany raha lasaka nabavy ny fanombohany raha hiditra tany kanana dia tsy maintsy olo ny fanekena ianao tsy maintsy olo ny covenant ianao teneno hoe covenant na hoe fifanekena raha lasaka nabavy tsy maintsy ianao mifanaiky amin'Andriamanitra na ny Josoa tonga dia tadidiny Abrahama mifanaiky hoe ty le tanàna fa le izy le fifanekena tsy maintsy foraina dikan'izay zay tafiditra rehetra tsy maintsy foraina aloha fanontaniako aminao ary amin'ny fiainanao inona ny fanekena ny fanaovanao tamin'Andriamanitra misy karazana kristianina ny blocage nao amin'ny fiainana dia tsy olo mifanekena ianao tsy olo mifanekena ianao be dia be mifanekena ny fanekena iraisantsika mahazanak'Andriamanitra antsika dia ny fifanekena vaovao ao amin'ny rano Jesosy Kristy amen fa be dia be mifanekena afaka mbola mpianatra an'izany amin'ny manaraka fa fohy moa fotoanantsika androany ao ny fifaneken'ny fahasalamana manompo ahy ozy izy dia hoe soroko amin'ny rano fisotrao ny aretina zany hoe misy fifanekena io tahaka izany koa ny fifanekena ho an'ny taranaka fantatrao ve fa ny taranaka ao mbola tsy teraka akory dia efa afaka fatoranao miaraka amina fahasoavana mbola tsy teraka le taranaka ao dia efa faritanao sahady hoe ty taranako ty dia taranaka tsy hiala eo anatrehan'i Jehovah ty ary ty taranaka ty dia taranaka hotahiny ty taranaka ty ho ambininy ty fantatrao ve izany misy zanak'olona mbola tsy teraka dia efa tahiny satria maninona taranaka mpanompon'Andriamanitra taranaka mpanompon'Andriamanitra mbola tsy teraka akory io zazy io dia efa miteny Jehovah sitrako ny tany taranaka ao satria ianao dia mpanompoko sitrako ny tany taranaka mpanompoko aharitra mandrakizay eo anatrehako iny ane tsy tena ho ana fitahina raboly aharitra mandrakizay eo anatrehako ny resaka zany hoe no lay fanompony dia ho Jehovah hoe taranakao tsisy avelako very reo amen za manonao amin'ny fiainanao ny taranakao ane tsisy overina ny ray azy tsisy over reo na ny ray azy fa ho voavonjy izy rehetra ary ho tonga hatramin'ny farany izy amen amen misy karazana taranaka mbola tsy teraka akory dia efa tahiny hitany taranakao ao izy satria maninona lay fanekena dia tsotra be manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ianao manaraka ny sitrapon'Andriamanitra dia ny taranakao ny tahiny za te ilaza aminao ianao tonga vavaka lady arivo io tadidio ty ny taranakao io dia olona tahiny eo ninona ambarany androany mifamatotra amin'ny fitahin'Andriamanitra amin'ny fiainana io ho any an-danitra io sady ho tahina tenenkeno ka ianao ho any an-danitra io sady ho tahina hoe amen nizany na iboby ary ny anarany androany tsy problème zany tsy problème zany ny any anankiray ary saoly fa nivadika
daholo. Raha mba fantatrao. Misy fifanarahana eo. Raha tianao no tahiana ara-bolo, tsotra be ny an'Andriamanitra. Atero ny apôfolon-karena ao an-tranoko izy ao kasikanina ao an-tranoko. Angony aty amiko, Salamo 15:15. Angony aty amiko ny oloko masina izay manao fanekena amiko amin'ny fanatitra. Ianao manao fanatitra io zany, manao fanekena ianao. Za manonona zay blocage ara-bola rehetrarehetra ne, dia ho ravo zany eo anoloanao manomboka androany amin'ny anaran'i Jesosy. Atsahatra otreo iny. Zay mahatonga anaty eo, tena tenen'ny tompo, misy olona mahay mihira be ao. Fa ny problemanao dia ianao tsy manombo. Raha vao tsy atolotra ho an'i Jesosy io feonao mangy io, dia hivadika kabare io. Raha vao tsy an'Andriamanitra io dia any. Za tsy teny hoe aniza. Fa ianao mila mibebaka ianao. Raha mana-talenta ianao ka tsy averinao amin'Andriamanitra, laza aminao bebady an'izao ianao. Fa ho takina aminao io. Takina aminao io fahaizana mitendry, takina aminao io. Fahaizana mihira, takina aminao io. Fahaizana mandamina, ho takina aminao io. Kristianina te ho tahina ianao, kanefa ianao miangitraingitra. Mila miova. Tenenkeno akakinao mila miova hoe voalohany tsy maintsy ny olony fifanekena ianao. Tsy mora ilay mifanaika olon-dehibe zao ve forainy. Marary an'izany. Ary tamin'izany andro zany tsisy anestesia, ary tsisy didipotra l'Amerikanina. Fa hainao vato ny naratana. Misy rahalahy zao tonga dia misaotra Andriamanitra fa tsy teraka tamin'ny andron'ny Josoa. Ny tiako lazaina dia izao. Marary ilay mifanao fanekena. Raha tianao ny fahafana amin'ny blocage voalohany dia midika amin'ny fifanekena miaraka amin'Andriamanitra. Ny fifanekena voalohany tsy vola aloha, fa fifanekena ilay rano zanak'ondry. Zay ny voalohany. Ianao manolo tena ho an'i Jesosy ary tena manolo tena, zay fifanekena voalohany. Ny ambiny vola sy ny fandreseny zany mbola manaraka zany, fa tsy maintsy tena miaraka amin'i Jesosy aloha. Tena keno akaikinao, tsy maintsy tena miaraka amin'i Jesosy aloha hoe. Rehefa olon'i Jesosy amin'izay ianao, eo amin'izay ianao vao miteny hoe inona ny anahako, zay hitra amin'ny fifanekena, covenant'ny apôfolon-karena, zay hitra amin'ny fifanekena fanompona, zay hitra amin'ny fifanekena, tsy fantatro izay ataonao ao. Maria tsara ve ianao? Fa raha vao olon'ny fifanekena ianao, ka vao azonao fifanekena izay ataonao, miomana ianao, fa hitan'Andriamanitra ianao aniraka anjero anao izy, satria hoy izy, reto olo reto dia olona mifanaiky tamiko. Raha lasaka nabavy, vao vita famorana Josoa sy ny ekipany, dia inona nalefan'Andriamanitra voalohany? Anjely. Satria maninona? Satria hoy izy, reto olo reto mifanaiky tamiko hoe ampidiriko amin'ny tany Kananany. Dikan'izany ry anjely tsy vitany rery io, fandany ianao manampy azy. Miomana ianao fa ho aniran'Andriamanitra anjely ianao eo. Tamin'ny herinandro nisy ranabavy zay nanato anazy io izy pastera, tena tsy takatra ny saiko izy. Ianao izy izy nyteny nanonona tany amin'ny radio hoe isy olona iainan'izany hoe aniran'Andriamanitra anjely. Pastera ozy izy tena nanirahan'Andriamanitra olona ozy izy miantoka ny écolage ny zanako sy ny kahiako sy kahiny rehetrarehetra. Zay wow. Tazomo mifanekena. Tenenkeno akaikinao, tazomo mifanekena hoe. Tsy mahazo manompo Andriamanikafa. Amen. Ny antsoina hoe Andriamanitra dia izay zavatra lahatra ao amin'Andriamanitra. Indraindray neka lasaka nabavy fidiram-bolanao lahatra ao amin'Andriamanitra. Tsy hivavaka aloha fa mbola miasa. Iza ny lehibe zany? Iza ny lehibe zany? Tsy hivavaka aloha fa mbola andeha hampiaraka. Iza ny lehibe zany? Za direkta be ka.
dia gaga ianao rehefa avy eo pastera feno blocage be ny fiainako. Ka ny olana dia izao, le fifanekena voalohany ary tsy najainao, le hoe enao tsy hanompo fa tsy Jehovah Andriamanitra irery ihany, na izy ary ambaninao. Dia avy eo ianao mangataka mba hoe tombavaka pastera, tsy vavaka ny ilainao amin'izay fotoana izay, fa mila miverina amin'ny fanekena izay nataonao ianao. Misy olona be dia be tsy vavaka ny ilainao, tsy vavaka ny ilainao. Raha mbola hitoy amin'ny adalanao ihany ianao, hitoy amin'ny zavatra tsy mety ataonao, tsy vavaka ny ilainao fa fibebahana. Mariavy ianao mila manitsy fiainana ianao, mila n'Andriamanitra ianao, tompoy tanteraka izy, aza miala amin'izany, izy rery, priorité izy. Tena menina mafy be ako. Ho hitanao fa rehefa ho ataonao priorité Andriamanitra, anirahany anjely ianao, anirahany anjely ianao atao le fifanekena voalohany aloha, tsy manompo afa-tsy izy, tsisy amboniny. Faharoa safidinao, anao ka tia ho tahina kaboly ianao, manaova fahafolo-karena, manaova fanatitra, tianao ho tahina ny taranakao, manompohan'i Jehovah ianao. Safidinao eo. Fanontany Kanana, tsy trano rainy ao, fa tanàna be dia be ny ao. Anjaranao misafidy izay ianao rehefa avy eo. Voalohany izay. Inona voalohany? Raha te ho afaka amin'ny blocage ianao, dia tsy maintsy olon'ny fifanekena. Tenenkeno akaikinao ho afaka amin'ny blocage ianao Amen. Ny faharoa lasaka nabavy dia izao. Sahiry Monsieur Joshua, izy ianao. Raisiraintsika raha ohatra tsy namanay ianao. Fomba fiteny tanora, vitaiko ianao androany. Tonga dia tapahako ny lohanao. Dia hoy ilay anjely kalma aloha. Zao ny tenen'ilay anjely. Joshua tany masina ilay hitsahanao tsy vava aloha ny ilaina zao, fa manala kapa. Aonao izy ilay anjely. Raha lasaka nabavy eo. Raha tianao ny ho tafiditra amin'ny anjara voatendry ianao, dia tadideo. Misy karazan-javatra tsy hiva mihitsy raha tsy taridalana ny hanomahana azy. Jeriko tsy miva zany io raha tsy taridalana avy amin'Andriamanitra. Mialohan'ny atongavanao amin'io problema sy blocagenao io, efa fantatr'Andriamanitra hoe aiza ny lakleany eo. Fantatr'Andriamanitra ne mandrava n'io problemanao io, hainy ianao tsy mahay. Aizany nandresako azo ray sokavisa ray sokavanana. Ianao tsy hitanao izay ho atao, fa Andriamanitra efa malala. Ianao mila taridalana avy amin'Andriamanitra ianao. Fa enoy tsara, enoy tsara. Tsy misy taridalana midina raha tsy miala aloha ny kapa. Ny dikan'ny kapa raha lasaka nabavy dia izao. Ny kapan'ny olona dia midika ny lotony tamin'ny fiainana. Manina tsara. Iny kapa iny tsy nandeha tany amin'ny tany hevitra iny, nandeha tamin'ny toerana be dia be iny. Dia ho Jehovah, miala aloha ny kapa, vao miresaka tsika. Tea omby ve ianao miaraka amin'Andriamanitra? Tadidio ty. Ny miaraka amin'Andriamanitra dia mitaky fahamasinana. Tenao menina mafy be ako. Tenao menina mafy be ako. Raha lasaka nabavy eo, miaraka amin'Andriamanitra milaina fahadiovana. Ninona loto tamin'ny kapany Joshua dia hozy Andriamanitra aloha, non, miala aloha io, vao miteny ako. Be dia be amintsika, ny antony ianao tsy mety afaka blocage dia fiainana maloto izay hainanao. Fiainana maloto. Inona tsara? Ao anatin'izany fiainana maloto zany, ahoana raha lasaka nabavy, vao mifoy ianao, tena manana problema be androany. Inona re? Andreo hijery horoscope, inona aloha le izy? Androany, dia iona amin'izay olana goavana indrindra, ianao tonga dia tapaka lalana rika. Raha lasaka nabavy fiainana maloto anie zany. Kristianina ve ianao dia ino horoscope? Faminanina ny ainganao, tenin'Andriamanitra mifototry ny fiainanao. Fa ninona na zodiaky inona eo, na bélier io, na vierge, tsy rarahanao zany. Mba tenenkeno raina tsy rarahanao zany hoe.
Tsy kitana kalasaka bava mamakitra ny hoavinao, fa Jehovah Andriamanitra Israely, ilay tompony tany sy ny lanitra, tsy mila mijery an'izany ianao. Amena. Amena. Jiovy tanteraka ilay fiainana. Jiovy. Raha ohatra ka misy zavatra fanao tsy mety, mialao zany. Taridalana kalasaka bavy afaka manova tantaram-piainana ray manontolo. Nefa indraindray atakalonao zavatra tsisy dikany. Tenenkenao kakinao ialao fiainana maloto e. Za zany teny mafy be mihitsy eto. Na be ositra be ary ianao. Tena laza aminao na be ositra be ary. Tandremo fa ny ositra ao anaty fiainana maloto manimba. Averiko fandroany. Ny ositra ao anaty fiainana maloto manimba eo. Manimba eo. Delila tsy tian'ny Samson raha tsy olona mandresy izy. Nampandresy anazy nefa le ositra. Dia tara tamin'ny Samson Delila. Ka lasaka nabavy eo. Tandremo fa ny fahasoavana miantso devoly io. Mariavy ianao miantso zavatra animby io fa miteny aminao ahako. Raha te azo dalana mandrakariva ianao amin'Andriamanitra, tazomy adio ny fiainanao. Averiko ihany tazomy adio ny fiainanao. Za zany androany manarina fiainana ray manontolo mihitsy ny planina n'Andriamanitra ao anatiko e. Be dia be ny olona tenenao mangatabavaka foana. Fa ny problema ne tsy le vavaka fa le fiainanao maloto e. Ny problema ne tsy hoe le pasterany tsy ampy ositra e. Fa ianao manao ny tsifanao e. Dia ho ianao manao ny tsifanao dia hita ny tsy fahita. Tena tsika zany ka lasaka nabavy. Ny tanjona tsy atonganao olona hoe mpandray vavaka fotsiny, fa atonganao olona matanjaka ary ho rava le blocage eo anoloanao. Sako milaza aminao ka lasaka nabavy. Fa ianao io arava zay Jeriko eo anoloanao rehetrarehetra ianao. Aravy ianao zay Jeriko eo anoloanao rehetrarehetra. Amen. Amen. Tadidio amin'ny fiainana maloto ane mahabokina ny devoly ianao e. Zany ane fahamarinana e. Ianao te ahomby be, zay te ahomby miaraka amin'Andriamanitra, ndao hanitsy fiainana ry olona. Tenao menina mafy be ahako Tenao menina mafy be avy any amin'ny fonao ray manontolo mihitsy ahako. Amen. Ajanony daholo, famisaviana, gaga be nanana olana hono le olona. Dia nakany amin'ny rafozany, le rafozany amin'io mpiandra, dia netiny le rafozany tany amin'ny albadiry. Non kosa e. Ianao le zanak'Andriamanitra e. Tenenkenao ka ianao zanak'Andriamanitra ianao e. Misy zavatra be dia be. Raha tianao ho afaka ianao, dia tsotra be, diovy ny fisainanao, diovy ny fonao, diovy amin'ny fahotanao ianao. Misy olona ny antony problema dia tsotra be, malahelo izy noho nataon'ny olona anankiray. Tsy vonona ny amelan'ilay olona mihitsy izy. Za tsy mamela an'iny ahako. Dia ho ny tompo dia miomana zany, fa tsy mirodana Jeriko. Manomboka androany ianao, mila tena olona tena zanak'Andriamanitra ianao. Tenenkenao kakinao mila tena zanak'Andriamanitra tsika hoe. Ny fahatelo ka lasaka nabavy, mandrava ny mando eo anoloanao dia mifankatoavana. Vitsy isa nanao amen. Enjana ny miaraka amin'ny tompo e. Indraindray ilay zavatra ataon'ny tompo ohatrany hoe tsisy dikan'izany. Mandana mihodina mandritry ny enemana, eninandro zany mihodina indray mandeha avy. Enoy tsara, ilay mpanaovan'ny tompo indraindray ohatrany hoe tsisy dikany. Inona moa zany no ifandraisany hoe za mihodina dia avy eo irodana amin'ny manda. Mazava ho amiko hoe miaraka amin'ny tompo ane ka lasaka nabavy indray misy zavatra mpanaoviny ianao tena tsisy ifandraisany mihitsy e. Fa izao ianao tsy mahalala fa izy mahalala. Tenenkenao akakinao ianao tsy mahalala fa izy mahalala hoe. Ohatrany hoe tsy hainao fa maninona. Ary indraindray zavatra saina ataonao zavatra mandreraka.
ohatra ny tsy hitanao tsisy vokatra zany, miodina voalohany ianao tsisy ninina, miodina faharoa ianao tsisy ninina, dia ohatra ny tena amin'ny-tany ianao tompo sérieux ianao amin'le miodina aloha e. ohatra ny reraka ihany zay tompo ary ny tena olana amin'ilay andro tena andresena mihitsy vao maika ataony miodina impito. Mariavy ianao amin'ilay andro andresena mihitsy ianao vao maika tena tsapainy tena vonina amin'izay ve ianao eto e. Impito amin'izay reraka ianao mavesatra sy manahirana le izy. Fa zao ka lasaka nabavy raha tianao irodana ho afaka amin'ny blocage ianao, tadidio tsy ositra ny ilaina teto, tsy ositra ny mpaminany, tsy ositra ny apôtra, tsy ositra ny bishop, tsy ositra ny lehilahin'Andriamanitra, tsy ositra ny Cohen. Na natambatra daholo ary ny apôtra, bishop, Cohen tsy fantatro, dia sany manasaina nanangatanana teo anoloan'ny Jeriko tsy nirodana io. Ka tsy marina ve zany e? Za zany ny ao anaty koa tiako ho azonao tsara le miaraka amin'Andriamanitra, satria ianao andeha lavitra be, ianao andresy be ianao, tena kely za andresy be aho e. Misy fotoana ny zavatra tediavin'Andriamanitra aminao zavatra tsotra, fankatoavana. Na kamo ianao, na tsy mazoto ianao, na tsy tianao, na tsy mahafaly ianao, tsy raharahan'Andriamanitra. Za tena teneniko anao tsy ataon'Andriamanitra ahoana ny ao anatin'ny sainao, fa ny an'Andriamanitra dia tsotra. Tia ny ampanaoviko anao dia ataovy. Ahoana tsara? Ahoana? Melohany amaranako dia hivavahantsika. Tandremoka lasaka nabavy sao dia afaka amin'ireo zavatra telo ireo ianao. Voalohany fanekena, faharoa fahadiovana sy fahamasinana, ary ny fahatelo fankatoavana. Tandremo sao dia mandingana an'ireo. Tena keno akakinao tandremo sao dia mandingana hoe zao ny fahamarinana e. Ireo zanak'Israely ireo efa manana fitaovam-piadiana eny am-pelantanany. Tandremo ianao sao dia alay-panahy hoe efa misy fitaovam-piadiana tika angafa andao atomboka. Milaza aminao na manana milimilyara ary ianao aza mandeha alohan'Andriamanitra zany. Averiko fandroana, na manana milimilyara ary ianao aza mandeha alohan'Andriamanitra. Andraso izy. Hoy ny tompo mantsy ianao mba tiako anangan-javatra, anananao le volo, andraso le topy aloha. Ahoana tsara? Tandremo sao dia atosiky ny volo, na atosiky ny olona, na hoe leo tena ela be kosa ranga le valim-bavaka, do hitady tena ty misy vola, do ty ampediana e. Laza aminao ratsy za miady amin'ny volo zany. Tsy mandresy an'io ianao e. Io ne misy betsaka noho ianao foana. Mariavy ianao e. Fa na manam-bola be tahaka ny ahoana ianao, na mahalala olona traiza. Andraso le topy. Inona ny secret-na fiainana? Raha te handresy blocage ianao, inona ny teboka anankitelo resantsika? Voalohany, fanekena. Amen na? Safidio inona ny fanekena ao ataonao miaraka amin'Andriamanitra, aza miala amin'io. Fa rehefa ataonao io, izy koa tsy miala. Ninona milaza aminao ninona na izy tsy fantatro daholo hitranga eo, milaza aminao tsy miala izy. Faharoa, fahadiovana sy fahamasinana. Na be ositra tahaka ny ahoana ary ianao, endry tsara. Tena menina mafy be ahako. Tena menina tena mirehondrehona tsara ahako. Ny fahatelo, fankatoavana. Androany sika anao délivrance, gaga angamba ianao pastera, inona no délivrena amin'izany? Voalohany fanao an-tahotra. Mahatonga antsika indraindray rehefa mifanaraka amin'Andriamanitra dia tsika matahotra amin'ny zavatra hita sy tazana. Ny faharoa dia mifanahy amin'ny fahalotona, na hoe fanahy maloto. PDB ny misy olona manana fanahy maloto. PDB ny antsoina hoe fanahy maloto dia zavatra manosika ianao hiaina fiainana maloto. PDB manifestation efa nampianariko teto hoe misy fotoana ny anatin'ny nofinao ianao raha misy an'izay eto anatin'ny nofinao ianao ohatra ohatry ny hoe WC zany ianao dia feno maloto ao anatin'le WC, na tranonao feno maloto PDB, na ianao manofy alika ianao dia feno alika PDB. Fanahy maloto zany. Anisan'ny fanahy maloto ny fanahy ambadiky ny
ozona rehetra. Anisan'ny fanamaloto ny fanamanambady. Anisan'ny fanamaloto raha ao anatin'ny nofinao ianao mahita omby mena be dia manenjika anao, na omby mainty be dia mena be masony manenjika anao. Fanamaloto daholo zany. Mariavy ianao e? Mariavy ianao e? Be dia be ny endriky ny fanamaloto. Na ianao manana fahazaran-dratsy misy zavatra mamatotra anao, zavatra maloto daholo reny. Mila délivreny ianao. Fanana avy any anaty rano rehetrarehetra ireo, fanamaloto daholo ireo. Ninonino na zazavavin-drano ny anakany. Ary za milaza aminao tsisy zazavavin-drano tsakatare zany, devoly tsisy tsakatare. Tena sérieux zany e. Ary tandremo sao dia hoe ndriky manjakely ohatry ny zazavavin-drano, ialao lavitra. Ny fahatelo dia ny fanahy izay misakana anao tsy ankatao. Ao inona ny fahatelo? Misy fanahy ka lasaka anabavy, fanampianako teto, ny fanahy mona mareniny. Misakana anao tsy ankatohan'Andriamanitra.